Zeny amin'ny vaovao iny fa vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fokon'olona sy ny fikarohana ary ny fanarahady nataon'ny mpitandro filaminana dia dahalo 12 no hita sy tratra niaraka tamina omby alatra izay niisa 730 tany Manalalondo any amin'ny distrika Anarivonimamo. Andeha rojerentsika indray ny sary mirakitra izay. Ny sesesy ny alatromby tao Manalalondo sy Amboanana ny 520 sy ny 920 volana febroary lasa teo izay nahaveromby misa 730. Nisy ny fikarohana sy ny fanarahan-dia nataon'ny kompani'ny Zandary tao Arivonimamo nanaitanterahanizy ireo ny opération manokana amin'sahana izany. Dahalo kalaza amin'ny alatromby misy avalatra eto ny tratra niaraka tamin'ny omby 730 ary dahalo 4 hafa no 4 tratra ny Zandary izay mbola nanatanteraka ny asany. Ny totalin'ny omby very moa zany 730 dia ny totalin'ny omby hita koa 730 fa tao anatin'ilay fanaovana opération zany dia nisy omby hafa koa hitanay teny andalana zany niaraka tamin'ilay omby ireo. Dia ny toerana nahitana azy moa zany tao Manalalondo ilay dahalo dia tao amin'ny distrikan'ny Ambatolampy. Dia ny dahalo tratra moa zany valo. Dia mbola misy dahalo 4 koa zany avy any Ambatolampy hoentin'ilay mbola manao opération any makaty Arivonimamo. Fa ny hita maso moa zany dia reto omby reto misy 420 ireo fa ny totalin'ny tratranay zany 730. Dia ny toerana tena anisan'ilay omby moa zany tao amin'ny distrikana Ambatolampy dia tao any Tapinakaratra dia Atsapany rano dia Akafanana dia Sabotsy Namatonana. Io zany toerana nitonanjareo an'ilay omby. Any Ambatolampy no diovindreo dahalo ny omby avy Angalariny any Arivonimamo. Manantena trany amin'ny fiara-miasa amin'ny fokon'olona sy ny fanomezana loharanom-baovao hatrany ny Zandary eto mamongotra ireo mpanao ratsy.